Ay ve io bracelet io no vokatra voalohany mapy dia tsy nalafo tamin'io mihitsy ry dada nefa io mba vokatra voalohany dia tazominy porte bonheur anazy foana le izy tamindrindray tsy hitako ireny dia hita foana nge namako matory aza mba mianiany eo moa e mariny zaniko raha tsy avy iny tongako aty I bracelet io ny zavatra vokariny dada voalohany indrindra nanaova foana iny nandritra ny fiainany fa very tampoka hono le izy tapa-kevitry mademoiselle Laura fa hanao ny akanjo proposeny société tahiry dia aisazany aiza amin'izao mbola miregle zavatra any izy fa za fotsiny izao no nasainy nandeha nampafantatra ny lany izany zavatra izany fa misy inona nahita solution Andrivy adaly adala ahoana azoko nitindry atao imendrika nasainy indry mitady any Laura any izay ny ingena indrindrako ndrivy mba misainy raha hitany Aisha ao io dia ahoana tonga dia polisy ny voanjo voalohany sady edindringa le nanidinany mendrika iny dia maninona raha tena te hanavitra ny Laura izy dia tsy asay dénoncer amin'ny mendrika izany sura amin'izany ndre eo ela be nareo fa ina le ataontsika aty e dao hiditra izany bonjour ndry ary elaela izy zany fa taiza foana aky endrika moa ye bonjour mendrika andeha nanareo zany andeha foaka kely any aloha zay sisy fa nareo moa fa io ihany dia io lesy ny tanàna
Fa andeha voaka hoaiza moa nareo? Andeha hijery cadeau an'ny princesse efa anniversaire amin'ny manko androany. Ay moa anniversaire amin'ny prince. Fa taiza nafantaranao an'izany? Za lesy no notena anazy an'izany dia zay no afantarina izany a. Satria fa aloha lesy zay andeha. Io ny tanàna. Leo. Veloma to. Tena izay ny atsolona anahy. Zao. Iny le madame iny. Iny lasa niaraka amin'ny dadana iny. Iny madame iny? Ino a? Dia hoe maninona tsara, avereny daholo aloha. Tsisy azoko ilay niteneny laha tamin'ny telefônina teo. Ka reny efa nitantaraiko andrireny daholo e. Iny raha matoa ina ohatran'ny hafahafa be zany. Hitandry. Hitako tato an-trano tato izy a, nisavasava. Dia tratrako teo izy. Nalaiko vidéo mihitsy ange. Lasa ange ampisehoako Aseho hoe. Ary tena marina ny teneny lahy. Nefa tsisy olona hisavasava amin'ny tsisy dika an'izany. Matoa io mifanerasera aminareo dia misy antony ao. Ka izay nge ny atahorako e. Hoe ahoana? Hoe tsy tia ny dadana izany akory iny. Fa misy ane vehivavy tsy menatra akory miaraka amin'ny lehilahy. Fa par intérêt fotsiny. Olo ty e. Hatramin'izao ny sa mbola tsy tonga foana. Dia maninona? Dia maninona ahoana ko raha misy mahazo an'iny zanak'olona iny dia ahoana ozy izy ala? Toa za fotsiny indray mibikabika an'lahy. Kinona moa ty mbola eritreretany lahy izany e? Fa nga moa lahy mbola tia azy ka. Fa ngaza raha miahy momba anazy moa dia hoe mbola tia anazy. Zany a. Poiziny lahy tsy hitany lahy koa. Ohatran'ny ho lasa daly reny ve lesy. Ka mba matahotra fotsiny aho hoe lahy efaady mifiry ny tonga izy hatramin'izao mbola tsy tonga eny. Fa nga moa lesy iny zazakely. Tsy mila ambenana be inge iny. Sady raha tia hita azy koa lahy dia atsoy izy dia aseo miverina inge iny. Eo ny lozany lahy mianahany eo fotsiny. Fa tsy nisy décision ndraisan'ny loharaha mihitsy zany. Sa hoe tsy teo mihitsy izy nandritra ilay andro any? Misy ka. Ny société tahiry ny safidiany zareo. Fa izy ny représentant zareo tao? Mademoiselle Mura dia nisy vehivavy ray izay. Vehivavy ray? Mpiara-miasa aminy? Mazava beko. Iny ve tsy ho mpiasan'ny société tahiry? Tsisy akoatr'izay zany tao? PDG an'zareo ve tsy tao? Tsy nisy ka. Fa ny PDG an'ny société tahiry nge hoa zany tsy misy malala izany mihitsy e. Sitraka amin'ny PDG tao ka? Sitraka? Sitraka izy alty? Sitraka andrian'ny Rina moa izay. Andrian'ny Rina?
sitraka ahoana koa ity ny PDG ao. Zanoko nga fantatra anazy Ka fa raha za manokana aloha raha ny henoko dia hoe izay olona tsy mipoitra matetika ao no PDG ny société io ary ilahy indray ka ahoana zany nahafantarany lahy zany hoe sitraka izany ny PDG ao. Talahy tamin'ilay concours nataony ma iny dia nisy présentation teo dia nangatahany hoe izy amin'ny PDG ny société tahiry dia monsieur sitraka ny tonga dia nitolo tena tena fa am'izao le rehefa maty Maninona? Maty? Fa maty ahoana ny tia? mbola tantara lava be zany fa alao aloha zaho any amin'ny birao fa mifantatry fotsiny hoe mademoiselle Miura ny tompona ndraiky tao am'izao zay. Maty ve sitraka? Maty foana nareo mba mbola miresadresaka kely zay ry dada. ive dia makarakara sakafo zany lesany. Tantara nge tsy niteny hoe sakafo eo e. Averiko fa mbola alina be nareo vao tongako. Eny tsy maninona letsy zany fa teneny ny prince dia tsy maninona hoe miara-mivoaka any tsika za dia elahy dia mendrika dia mity dia prince zay da any ivelantsika misakafo. Ka azafady fa tsy hoe manapaka ny teninao fa ny tena marina za efa saika handeha mihitsy izao. Sao dia mba le teniko teo kosa aloha no nampakamondry eny fa tsy maninona koa nge ato dôly antsika misakafo dia karakarina misy vehivavy efa anankifiry ato e. Ny tena marina efa elaela ihany any teto fa sao dia mitaintaina koa ny any an-trano fa aleo angambany handeha. Aleo ara teriko ndre. Oko izao fa tsy maninona hitako anie ny lalana e. Zay fa velominareo. Dao fa velomindriko. Veloma ary. Dia tsy sakafo mihitsy zany. Aleo manaraka. Nomena tena hatramin'izao tena tsy mety ho maty kololo mihitsy ny vehivavy miaraka amin'ny lahy iny tena tsy mino mihitsy hoe zany teneniny hoe mety tamin'ny émission tamin'ny télé angamba ny nahitana ho anazy dia tamin'izay fa tena tsy mety hiverinao tsy haiko mihitsy zany émission tamin'ny télé zany tsy nahitana tamin'ny émission tamin'ny télé zany fa mety zavatra hafa mihitsy le ty. Fa inona ny tiany dada tongavana amin'izany? Tena zany zavatra hafa mihitsy fa tsy resaka émission télé zany tena efa hitako iny. Aza miditra lalina amin'izany ry dada. Mety hoe olona efa hitan'ny dada mitovitovy aminy angamba. Sendra nisy zavatra tsy nitantarainao anay momba anazy. Tsy haiko. Mety mitombo zany. Ora ary tiandre loka fa mivahindray ny entana. Manao ndry azafady evenao lehilahy e.
nahoanareo Manahoana? Nahoana Prince a? areo ny anarako dia koizay amin'io raha. Fa ny mahafantatry anao. Indri le Prince a efa andrasana amin'io rahanahy ihany ka. Ary izy cousine. Cousine izy. Cousine? Maria cousine. Ay, cousine, lasa mivoakany izy. Misy dia le andreo. Tsy ao zany izy zao. Tsy ao le cousine. Tsao izy zao fa tsy haiko rehefa avy eo. Dia tsy fantatrao ve hoe am'firy izy ny tonga eo? Iny ngamba miteny zany rehefa mandeha. Lasa fotsiny izy dia lasa. Dia ahoana indray zany? Fa misy tadiavanareo anazy. Il avait même localisé téléphone. Téléphone? Fa téléphone izy avery. Olona fa tsy téléphone. Olona izy. Any zay vehivavy zay. Nanaraka anazy any ny téléphone dia afaka localisena. Amin'izay mba hita ny toerana misy anazy. Efa nisy fotoana efa nampianary mendrika fa tsy haiko na mbola matadidy. Aloha lesy mba hampio zay a. Andramo ihany aloha. Nenare fa mba mila motivation kely. Inona? Tsy vola kosa aloha e. Vola efa nanatsika be tabe. Fa? Zao a. Ataoko le izy. Dia raha vitako milocaliser le téléphone dia mievite ana misakafo indrindra rehefa. Misakafo? Tsy vazivazy nge zany Kevin e. Za hoe mivazivazy amindry e. Mba zay ny kadoako. Fa tsy raha riva kosa angamba aloka. Mbola misy zavatra atao fa tsy maintsy miara mivoaka misakafo fotsiny tsika. Inkiara. Fa tsy azoko. Inona moa tokony afeniko? Tsy raha misy zavatra fenao anay momba ny vehivavy. Voalohany aloha fa anay ahoana? Dia inona koa moa ianao no tokony itenenako ny zavatra miafina fantatro? Dia faharoa, sao dia mba hainao no manafina zavatra aminay. Nomena! Dia vavalahy! Marina zany dada. Inona moa tokony afeniko eo? Nomena. Sao dia very lafa zazakely areo. Ka naovan'lany zany fomba fiteny tsy mihaja sy tsy manajo olona zany. Izy no mana dia zany lazainy fa manafina inona? Fa tsy marina indray ve zany teneko zany e? Tampotampoka eo io raha matoa io miditra eo amin'ny fiainantsika. Nomena! Nefa vao aingana maty. Nomena! Avia laty! Very laty io a! Okey izay a. Mety malahelo ngambana izy matoa miteny an'izany. Ka tena tsy azoko mihitsy le vanikely e. Tsy haiko mihitsy ny fikaniny dala iny inona ny tena tongavana. Dia tsy manajo olona mihitsy fa dia olon lehibe izao dia teva dia vaina eto. Zanako foany
anjaranao mananatra azy. Andeha za fa mbola misy zavatra ataoko kely koa. Fa ho zazady kosa Andry. Aleo aloha za andeha dia sady za koa mbola be atao be ihany dia amanaritsika sy ianao miresaka. Sady tsika androany hiaraka foana. Zay dia calme fotsiny ianao. Misaotra tia fampahirizana. Ie, mba za andeha. Ora. Manindry. Mety saina le vehivavy fotsiny. Dia ahoana moa izany raha tsy hita raha tsy hitantsika ny toerana misy anazy. Tena matahotra. Aza efa lavitra be Sandry. Efa tia ny toerana misy anazy. Hita ve? Eto zao ny toerana misy an'zareo. Sady mobile zareo amin'izao. Merci. Raikitra zany rendez-vous antsika. Zato isan-jato. Nalaloha tsotsotra eto afa reraka be. Okey. Mifaza teo amin'izay nareo. Hitanao fa misy inona? Io ny toerana misy an'ny Laura. Fa inona ny mahazo anareo roa reto e? Allo za reto andeha. Mbola be asa be anefa variana taty fotsiny. Fangany ndray tsy hanampy anay indray koa. Keo dia andeha. Mitovy ny anareo aloha to dia toy aloha za andeha ka velomina nareo. Oay. Tsy azoko mihitsy. Tena tsy azoko mihitsy nareo roa teo. Eo nareo dia taitaitra tampotampoka tsy haiko hoe maninona. Dia iny koa Aisha dia lasa. Eo ndry dia mangina tsy miteny ninina mihitsy. Prinsia, za nge miresaka amindry e. Fa misy Itoerana io. Manino io toerana io?
taona nidinana alohana tongavako tao amin'ny monsieur Ajasy tompoko vavinofy. Raha azoko tsara izany dia ilay olona nankakeriny andriny ihany naka ny Laura. Possible. Nefa efa firy taona ty aoriana ve dia mbola hisy ihany izany? Dia indriva eo ato tsy mba nampandre polisy nefa fantatry indriva sy iny tompy io. Zay rehetrarehetra vao hitao tsy nisy sahaverina tao intsony. Ary tsisy sahy hampandre polisy izany. Fijaliana neky iny ao e. Raha mba haindry manko. Mivoahany atao rehefa enjana be. Sao dia verindrifa kilalao aho. Dia ahoana izany Laura? Ho avelany fotsiny izany izy. Ohatry ny namelandry ny afera tamin'iny. Dia ahoana ny tenenan'ny olona amin'izany? Ny ao amin'ny agence nisy anazy koa. Fa mba azondre an-tsaina ve aloha e? Niza tafiditra ao amin'ny toerana io tsy tafavoaka velonao izany. Vitana sisa ny ankinana. Dia ho avela ho faty ihany fotsiny izany Laura. Ndria raha tafavoaka taoko dia ahoana moa izy ny tsy ho avotantsika? Fa mitady fahafatesana. Te ho faty. Ka tsy voatery hoe tsika angeny mandeha any. Mba fanampiana fotsiny no ataontsika amin'ilay izy. Tsisy an'izany. Za tsy mahavita. Tsy fantandry zavatra misy ao amin'ny toerana io. Za tsy miverinao. Na oviany io na oviany tsy miverinao izany intsony mandrakizay. Tadidin-driva hoe ohatry ny ahoana ny fampijaliana natao andry tao. Ohatry ny ahoana ny zavatra niainandry tao. Tiandry iaina ohatran'izany koa izany Laura. Dia milamina ve ny conscience andry amin'izany? Mangina? Dada Sineni. Pandiva sy tenena hoe Mangina? Dada Sineni. Mangina! Dada Sineni. Mangina? Dada Sineni. Fangaela no teo? Notikela teo. Fa ndre ty marina moa zany dia tsy mba mieritreritra sy manjoan'ny Laura any amin'izao. Ndry ihany anie dia efa mahatsapa sy fijaliana mahazo an'izay any e. Dia tiandry koa zany raha tratran'izany Laura. Mika, mba azo olona sara an-tsaina ve zavatra tantaraiko an'alo? Mahafaty angela sy miditra ao amin'ny toerana io e. Ka ahoana re? Ho avelany ve izany izy? Za andeha fa saintsainy sy zavatra tokony atao andry. Tadidio fotsiny anefa fa ohatran'ny zavatra nanjoandry mihitsy ny azo an'iny raha mitsanina any.
Zao ve ndraiky vao tonga fa tongavandry mihitsy zao ny andrasako teto. Na koa ny andrasan'ny lahana isan'andro e lahy tsy miandry anako tampotampoka eo. Eny e, efa haiko ndre fa hariva be foana vao tonga fa zao hitandreo moa ilay sipany dady amin'izao iny. Mity moa? Ie, iny mihitsy. Maninona io? Ohatry ny hafahafa hoa iny raha matoa iny. Hafahafa ahoana koa? Hafahafa hoa. Tena hafahafa mihitsy izy. Tamin'iny izy savasava tao an-trano. Tratrako mbodioby mihitsy. Dia lazainy fa mampirina hono ny ataony nefa tsisy an'izany. Sao dia mba ela kosa ny diso jery. Fa hoe tsy diso jery izany aho. Vao tonga izy ny savasava e. Dia nakako porofo mihitsy. Tsy niteny intsony aho. Jereo. Ohatrany tsy mazava marina. Ino ah? Tovy hevitra amindry mihitsy mendrika. Mendrika? Ie. Mendrika izy? Fa misy firy ny mendrika fantandry? Mendrika tato an-trano? Mendrika miora. Fiza napiditra an'iny tato an-trano? Odry, mba mijery anahy iziko. Fa inona ny alany ny hojerena aty an-trano? Sipany ah. Ha? Zany oa, sipany. Fa ila ty very no mena misaina sa tsy misaina? Tsy vanteny alahy za hoe tsy ilaina mifanerasera amin'iny. Amotika fiaina lany e iny e. Eny e. Efa haiko daholo ny momba azy rehetrarehetra. Na misy ao nataony. Dia fa ilahy dia mbola erahana ihany. Ka izy ireny tiako ah. Ninona tenendreo. Sady zany kosa aloha ny resantsika izao e. Fa rehefa tsy mety resaka amiko dry dia lao andeha. Mahasoa an'lahy ny zavatra teneo. Ka ny mahasoa anahy dia miaraka aminy. Ao izay. Nomena. Ça? Bonjour. Fena koa nataonao vao maraina be aty? Hijery andriako. Mijery ana. Mijery ana ahoana? Hijery andrio hoe nahinao le vaovao momba ny Laura omaly dia mika miverina dia ndry tsy mipoitra mihitsy dia natahotra. Aza matahotra izany e. Za nge tsy maninona e. Fa tokony efa ialako koa nge izany e. Efa haiko ka. Mandroso aloha fenao koa dia manaiky mijoro fotsiny ao. Daoko, iza moa tsy mampiditra io. Azafady fa voataitra mihitsy dia mbola tsy dia milamina tsara atra. Efa mahazatso. Zao ve dia. Ratsy saina. Raha tsy hainao no mba manany ihany ako. Eny izy. Ny anianao koa nge efa mahazatra e. Fa tantarao aloha le tany amin'ny Laura e. Ohatry ny hafahafa hoa lesy e. Hafahafa hoa? Hitan'lahy, ohatry ny nisy nakakeriny izy dia lasa ny olona tany. Fa soa ihany fa prince ihany nahita solution hoe ho any miora hono fa misy olona afaka ilokalize ny telefaonina ny Laura any. Ndraso aloha. Voalohany indrindra inona nataon'ny prince atany? Tsy haiko lesy a. Tsy haiko fa izy sy miora fotsiny tany. Sady izy milaza fa mahafantatra tsara anao. Fa kalala be honareo. Sary-piara nga isa kely. She, mangina. Ie,
dia avy eo zany dia prinsiana nahitan'izay solution zay Ie, prinsiana nitondra anahako eo ho any miora ho fa misy kozay andry miora any afaka milokaliser an'ilay telefona aloha dia Stéphane, mila tantaraiko zavatra amin'izay ianao. Tena sura vendry fandeha hoany. Tsy azo koza ilay ataondry izany. Eo indry miforce anao hoe ndana fa mijaly Laura dia izao indrindra tena tena sura vendry fandeha hoany. Ka malahelo any amindria. Ndry rery ngeky mba namako e. Zao ninina mitrango eo tsy maintsy tavoaka koa Laura raha sy avy miandry anazy eo ivelany fotsiny le olona irandry. Ka tsy Laura rery no tiako tavavoaka amin'ny fandriako. Mbola tsy azo kantoka kely momba izany. Raha sanatria tena tsy taverina dia akinko andrify tantanànan'ny orinasa dia mba jereko koa fianakavia koa. Aza miteniteny foana akindria. Matoa miteny andrio hoe miveriny Laura dia tsy maintsy taverina eo izy. Fa raha ny aminà aloha mbola tsy afaka mametoky andria. Saky miora rasolo veloma mandra-piona na veloma mandrakizay. Rendeha ho aiza hony iny? Mbola misy dia le maika izy. Ndry finona koa ty mampitomany? Tsy mitomany izany fa ditsoka fotsiny. Arony marina ho aho. Ohatrana ianao hoe efa niasa tato ny sitraka? Sitraka? Ie. Sitraka Andrianjatovo e. Sitraka? Efa niasa tato fa matony. Fantanao ino? Nga fantatrao izy? Izany hoe mpinamana izay. Fa Nda nataovy miasa anao ka tsy vao manomboka miasa ianao dia fa be fanontaniana ohatran'ireny ireny. Ianao nga ny antso an'io? Bonjour ndry. Bonjour. Tsy io fa Prinsia.
Neny ataonareo aty? Ohatranao ihaniko andeha hanavitra ny lora. Teteza nahitanareo an'ity toeran'ity zany? Hainay fotsiny aty ilay izy dia zao mahitanao zao. Tsika telo zany miara-miditra ao. Ndry mijanona ka, tsy makao zany ndry. Fa ahoana, za ve dia melandriry. Rehefa mbola hiresaka nareo roa na tsy haiko izay zavatra ataonareo dia ry misy hôtel ry ao ambadika ao. Za to dia andeha. Hitsongo anareo. Za ve zany resanao zany? Reditra anareo dia tio Misaotra fa aleo ngamba tsy ho raisiko fa tio Dao ra andeha. Francia, ndray koa ve sura hoe hiditra ao? inona moa tsy tokony assurana? Isange mahay miady be. Sady sura fa tafavoaka ao izy. Ianao zao tokony anontaniako hoe sura ve ianao? Sura ve ianao fa tafavoaka velona ao io na dia mikotrana be taky n'inona ary? Karaha ny pourcentage ny zavatra fantatro. Nianary Stéphane, ny saiko ny ampiasaiko. Ary ianao tsy dadako akory ka hibaikobaiko ana ohatran'izany. Rehefa te hiditra ao dia miditra. Dao zany. Francia, aza mandeha io ah. Za tsy mangataka permission aminao.